miarabantsika rehetra amin'izao alina izao toy izao indray raha ny fivoaran'ilay rivo-doza Gombe amin'izao ora ifampiresahantsika izao, zany hoe manodidina ny amin'ny 10 ora sy sasany alina. Tafavoaka ny ranomasina tao amin'ny morontsiraka Analalava izy any amin'ny manodidina eo amin'ny 50 km isan'ora ny rivotra entiny ary 80 km isan'ora kosa ny tafiditra miaraka aminy. Marihana fa io tafiditra 80 km isan'ora io dia saika any an-dranomasina no ahitana azy. Raha ny fizotrany iray dia mikisaka miankandrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 5 km isan'ora, izany hoe manondihany makany Mozambika. Aorian'izay moa hitantsika ihany ny fivoarany fa raha ny vina lavitrezaka dia mbola araha-maso akaiky hatrany ity rivo-doza Gombe ity. Etsik'ilan'izay ihany koa mitohy hatrany aloha ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny noho ny fivoaran'ity rivo-doza Gombe ity any an-dranomasina izay. Arak'izany inona ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefany ny averina ihany ny fampilazana fampitandremana ny amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay, indrindra any amin'ny manodidina ny Nosy Be sy Samborano, eo ihany koa ny morontsiraka ny faritra Sofia, any Antsohy, Analalava, Mampikony, Port Berger na Borziny. Ireo zany dia mahazo filazana miloko mena. Filazana miloko mavo kosa amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay any amin'ny faritry Boeny. Etsik'ilan'izay mila mitandrina foana zany ny rehetra ao anatin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay, satria mety isa anatin'izany ny fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa mety ho fisian'ny rano miandrona ary ny mety ho fiotsahan'ny tany na ny trano na tamboho, satria mandomo ny tany rehefa avy ny orana noho ny amandona izay misy zany dia inona izay mety ho fiotsahan'ny tany amin'ny toerana tsy azo antoka izay. Averina ihany koa ny filazana loza tsy misy fiovana fa filazana miloko manga na filazana fa mbola mila mailo hatrany ny any amin'ny faritra Isava, Analanjorofo, Befandriana Avaratra, Bealanana, Mandritsara, Toamasina voalohany sy faharoa, Brickaville, Vatomandry, Antanambaomanapotsy ary Alaotra Mangoro. Ho an'ny mpiandrika morontsiraka Atsinanana manomboka Voemary ka hatrany Manoro, morontsiraka andrefana any morontsiraka avaratra andrefa Madagasikara iny dia entanina mba tsy hivoaka iandrika intsony, ary izay ihany koa moa dia efa misy manantena fa tsy misy mivoaka miandrika isika mandra-pilamina ity rivo-doza ity, satria noho ny fikorontanana ny ranomasina ny fisian'ity rivo-doza ity dia ahery be ny ranomasina ka aleo miato mihitsy aloha zany ny fampiasana an'izay ranomasina izay. Ny rehetra ihany koa entanina ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety iseho. Hatreo indray aloha ny fotoana izarako aminao ny vaovao mahakasika ny Gombe, manome fotoananao rehefa avy eo indray.